Efa intelo zao no nihotsaka ity Arabe rary vato midina avy any Faravohitra mankany Antaninandro. Nihotsaka any amin'ity tokantrano iray ny tany sy ny Arabe. Ny antombohan'izany tamin'ny roa taona lasa raha ny fanazavany. Ny fahavakisany fantsonjirama tao ambany Arabe no nitarika ny fahasimbany. Omaly alina no nisian'ny fiotsahana farany raha ny fanazavan'ny mponina eny an-toerana trany. Karazana teteo vaky. Dia izay no nitombohan'ilay izy. Roa taona lasa izay no nianjeran'ilay voalohany ry. Dia mbola tsy nany reto. Dia asa afaka firy volana teo nandeha indray ty ilany ity. Dia naka huissier mihitsy zany no constaté an'ity. Kampo izay sy le huissier teto nianjera amin'izay ty anankiray ty. Tonga dia nirodana. So fa tsy nidina teto le huissier mana ndo itikitiny eto alo eto ihany. Kampo dia nirodana io. Dia teto nisy rano mipirita be voalohany izay natonga an'io. Dia rery moa dia le rano jirama ty tena le teo be. Le vao namboarina zany. Satria tena rano be tena à haute pression mihitsy ny teo le tetsy. Anaovan'ireo fianakaviana Antsoava ankehitriny ity tranga ity. Io Arabe io izay lalana iombonana andro aman'alina amin'ny rehetra ka loza mety atao an'ny fianakaviana. Tao anatin'izay roa taona izay, ifanilian'ny eo nivon'ny kamin'ny Antaninarivo sy ny jirama izay vaky fantsona ny fanamboarana raha ny fanazavana hatrany. Dia tsy hay moa fa dia manontany hoe ahoana ty jerenge leto izy. Dia anjara ny commune io. Dia ny commune hoe rano jirama natonga an'io e. Dia izao le izy izao dia tsy fantatra mihitsy hoe inona. Izy ahitato nandray andraikitra io. Dia hitanao ary ity izao fa nitady anjery ty poto toy dia mifatorana. Dia ty varavarana ity tsy azo ampiasaina aloha fa ery no ampiasaina. Satria nitady anjery any dia mifatorana amin'ity tongotra varangana ity. Dia tsy haiko fa dia izao fahasimbana. Dia eny ambony vato mandera ho ary amin'ny bassin, ary ambadika any bassin. Dia fa any zany feno tanina sorona teto, neto mbola tsy vita, dia indray mirodana, indray ity maleriva, indray mirodana. Dia tsy fantatra intsony raha andeha indray koa ny tambora iny. Tamin'ilay voalohany. Izay nandeha andraikitra 4 millions lany tamin'io. Hita tena toerana androany maraina ireo mpiasa eo nivon-jirama. Saingy lasa avy hatrany raha nahita ireo mpanao gazety. Tsy nisy afa-tsy ny fanatsarana ny rano miboboka avy amin'ny fantsona vaky no azon'izy ireo natao raha nitatitra hatrany. Ahina iamafy hatrany fiotsahana raha tsy misy ny fandraisana fapetra. Ireto fianakaviana ireto izay efa niantoka ny lany rehetra hisorohana amin'ny fahasimban'ny trano fonenany.